Ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika nahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fiaonan'ny Tammanosobe sy ny VTM Manasalovana lalao fiantsina izay nikarakarain'ny komisiona misahana ny tanora eo anivon'ny seksiona Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity izany. Na izany anefa dia maromaro ihany ireo lalao nitaterahana ho an'ny divisiona faharo. Nahemotra amin'ny fotoana manaraka fa tsy nitaterahana tamin'ity androany ity ny fihaonana lalao fiantsina teo amin'ny Tammanosobe sy ny VTM Manasalovana izay samy ao anatin'ny top 14. Nisy ny tsy fakazahoana teo amin'ny mpilalao Tamma sy ireo ray aman-dreny mpitantana azy no antony izao nanemorana ny lalao izao. Ny fikarakarana ny tanora aloha zany efa fatao foana isa-taona ary isorana aloha zany ny Fédération Malagasy ny rugby izay nanome lalana anay nanao amin'ny commission jeune section Antananarivo renivohitra. Isorana ihany kokoa ny nareo mpanao gazety fa raha tsy eo nareo tsy hoatzonga man zavatra fikarakara tanora ary fikarakara tanora angamba dia latsaka ny 17 taona ety anivon'ny commission jeune section Antananarivo renivohitra. Ino tena tanjonareo? Ny tandronay zany dia aproporoboan'ny atonga sehatra rugby numéro 1 ao anatin'ny tontolon'ny rugby sport eto Madagasikara. Nisy lalao goavana tokony tanterahana androany fihaonan'ny top 14 tsy nisy le lalao inona ny fanazavana entinao? Ny fanazavana aloha izy saotran'ireo mpity baolina lavalava ty amin'ny faritra Anosizato ary ilana tsiny fa noho ny telo amin'ny mpilalao ny Tammanosobe zany isorana kokoa le atsalovana nanaiky dia isorana ihany kokoa le mpilalao ny Tammanosobe nanaiky fa teo amin'ny ireo mpitantana ny Tamma zany indrindrandrindra fa amin'ny filoha isorana izy na dia hoe nanajanona ny lalao ary fa ahembotsay amin'ny fotoana mety azy ngamba mety any amin'ny 25 septambra namerina andrizy fa mbola very ny lalao iny. Azo fantarina ve hoe inona ny antony tsy naraikitra an'ilay lalao? Ny antony tsy naraikitra an'ilay lalao rehefa nisy fampiresahana teo amin'ny lalao, teo amin'ny mpilalao ka ny mpilalao ny anatanteraka anazy dia vonona le bandikely ireo hanao anazy ny Tammanosobe. Rehefa taty amin'ny ora farany zany ka misy kay le hoe ambara tonga ambony amin'ilay resaka presita tsy meko tsiny izy fa mpilalao ihany kokoa izy ary za tsy kivy fa hoe akiniko amin'Andriamanitra angambany ny andro androany ary isorako ireo mpijery be da be eto amin'ny faritra Anosizato ireo fa mbola isany lalao ny Tammanosobe sy VTM Manasalovana fa tsy hoe vita tsy eo dia vita. Araka izany dia mbola mitohy hatrany ny faninanana izay karakarain'ny komision jeune eto anivon'ny seksiona Antananarivo renivohitra ka maromaro ireo lalao nitanterahana teny Anosizato tamin'ity androany ity ka isan'izany dia raha antsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny RC Zamy manao akanjo mavo amin'ny sary sy ny sery Ambalavao Isotry manao akanjo fotsy sy mena. Resiny zareo RC Zamy tamin'ny Samazava 17 ny sery an'Ambalavao Isotry. Isan'ny lalao nitanterahana mialohan'io ihany koa ny fihaonana teo amin'ny 15 sy ny FTN nisaraka tsala ny lototo atao anatin'ny fotoana ara-dalàna ka dia niditra avy hatrany teo amin'ny fandakana tirobia ka nivoaka nandresy tamin'ny 7 noenina zareo avy eo amin'ny 15. Araka ny nambaran'ny Christian Mpikarakara ihany dia itoy ny lalao fanotsanana eo amin'izay fanomanana ireo fileovana mialoha ny tompo-pilalaovana 12 izay.